Raha vonina ny sary dia ho arahantsika eo ihany zay fa araky ny fantenenina teo dia naoraka tamin'ny farany herinandro iny ny filazana niezina nentin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny amin'ny anamboarana ity lalam-pirenena fa 420 ity afaka iray volana no anomboka ny fanamboarana izany lalam-pirenena izany. Nisy ary io maraina io ny fiona tampanao gazety nentin'ny ministra Erika Razafimandimby tampanao gazety miompana tanteraka tamin'izay fanamboarana lalana fa 420 izay. Piditra ao anatin'ny travaux d'urgence nareo asa maiky ity fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 ity, hoy ny ministra Erika Razafimandimby. Volan'ny ministerany asa vaventy mitetina 10 miliara ariary no natokana ho amin'izany, izay mitsinjara toy izao ny fanamboarana. Manomboka dia katrany marobe. Io terrassement io zany miaraka amin'ny ouvrage d'art, miaraka amin'ny dalo. Satria na terrassement fotsiny sika nefa ny ouvrage d'assainissement tsy ao vetivety ho simba izy. Ankoatran'izay zany reny point noir zay lalana hitany manahirana antsika amin'ny anatin'ny section ao entre Marovoy diala de goudronné na reny point noir. Ohatra tsika zao mietritra fa rehefa kaikaiky nambaton-drazaka iny rehefa hiakatra ny fiakarana na fidinana dia ny zany mietritra ho ratsy goudronné tsika reny. De point noir tsika fa be rano na be fotaka goudronné tsika reny. Zay ny transfert. Ny projet moa zany misy transfert misy conditionnel foana zany. Zay zany ferme aloha am'izao fa hitantsika ihany évolutif moa zany ny karazana intervention atao amin'ny RN 44. Ny manodidina ny PK fa 470 sy ny PK fa 420 no anisan'ny tena ratsy amin'iny lalan'iny, fa ny 13 kilometatra amin'iny lalam-pirenena fa 420 iny dia asiana fanamboarana avokoa ary omena lanja manokana ireo travaux d'assainissement na ireo fotodrafitrasa fanarin-drano. Tsy misy fanamboaran-dalana ajanona hoy ny ministra Erika Razafimandimby fa mandeha araky ny lahara-pahamehana avokoa ny fanamboarana. Tsy ahivina fa efa vonina ihany koa ny famatsim-bola 9 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanamboarana tetezana 5 amin'ny lalam-pirenena fa 420 iny ihany. Eritaona katrika izao no nanaovana ny fomba fiasa eo amin'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra ny fiaraha-miambonantoka amin'ny tsy miankina na ilay antsoina hoe 3P. Tetikasa tamin'ny fokotany 2020 no vita tamin'ny 3 volana farany tamin'ny taondasa. Fokotany 10 mahery 100 mahery kosa no navitana tamin'izao taona 12 izao. Mbola mitoy ny asa tetikasa 10 no vinavinaina. Ireo tena ilain'ny mponina eny fotony no lahara-pahamehana otokana amzoma izao moa ny tsenan'ny Mahamasina 100 tapitrisa ariary anoany no lany tamin'ny nanamboarana izany tsena izany. Erakotomalala Lucien Andretso no hitaritra izay vaovao izay. Tetikasa 10 no vinavinaina tamin'izao taona 12 izao amerenana ny asan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. 20 tapitrisa ariary no efa azo ary fokotany 100 mahery no navitana tetikasa. 70 ny tetikasa an-dalam-panamboarana amin'izao fotoana izao, 5 no efa ho vita isan'ireny ny tsena eto Mahamasina. Otokanatsika amin'ny azona zao dia ilay tsena ny Mahamasina no avozana. Tsena ny Mahamasina no avozana zay tsena azo lazaina ho atao manara-penitra. Efa tamin'ny taona 727 izy io no niorina dia efa tsisina manara-penitra asonona ny zava-misy tao dia no avozana niaraka tamin'ny orinasa tsara sitrapo izay mipetraka eto amin'ny boriboritany fahefatra ihany dia ny orinasa Etrady zany. Vola teo amin'ny 60 millions d'ariary teo no lan'ny Etrady tamin'ny fanavozana. Nefa koa dia misy teo amin'ny 12 millions kosa avy amin'ny cellule 3P ary koa ny orinasa Colas dia nanao ny dalage tanteraka ho amin'ny ho vita goudron izay nety nandaniana teo amin'ny 27 millions d'ariary eo. Raha tambatra zany dia tafakatra eo amin'ny 100 millions d'ariary eo no volalany tamin'ny fanavozana ny tsena io. Lalakely, ny lakan-drano, ny toeram-pitiovana, ny boram-pokotany, ny sekoly, jiro, ny asa fanadiovana sy fanajariana samihafa no atao amin'izao fiaraha-miasa 3P eto Antananarivo renivohitra izao. Mitoy ihany koa tsy andaniny ny asa fanadiovana na ny assainissement.